zany reny demokrasia nosoratany axiel olalovny ny antsarandrenarsoa volana balika lale miaraka amin'ny toko bienvenu Daniel Axiel nandray feo nandrindra ra teknika zabitsy de la nanatontoso axiel demokrasia ve demokrasia saika namozako mandrakizay ilay ihany anjara masoandroko arabaky teny aloha ny atao hoe demokrasia dia avy amin'ny teny grika hoe demos kratos ka ny demos midika hoe vahoaka ary ny kratos kosa fahefana arak'izany dia fahefam-bahoaka ny dika ny demokrasia raha arabaky teny ary dia nitovana moa ny heviny ka lasa fandalana ny fahafahan'ny tsirairay sy ny zoany mantsafidiny ihany koa hoe angamba ianao hoe dia maninona nefa izany e anga tsy tsara ary tsy filamatra ny firenena maro eto ambonin'ny tany ny demokrasia moa tsy zava-dehibe izany fanomezam-pahefana ny vahoaka izany ary tsy andro ny fahafahana sy ny fahalalana ve izao e samy mandika ny demokrasia arak'izay tiany moa ny olona fa ny hevitra dia rabatroka samy manany azy tsy hanao resa-politika akory aho fa ny tsikambara dia hoe tsy ny demokrasia akory ny ratsy fa ny fandraisan'ny sasany azy na ny fampiarany azy no mivoana sy mamoetra indraindray ary mety hiteraka zava-doza tsy mba le heviny tsara maha-demokrasia azy mantsy ny hitako sy ny ainako tozary ataon'izay te-ko amaina ho sery fanilahana ny demokrasia dia manao vorim-bazaha misasaloha ny sasany ka samy manao izay saim-patany sy manampatra ny ara-tsim-panahiny ary manara-poto ny banga amin'ny ome alina satria arovan'ny demokrasia dia lasa ny saiko manontany hoe izany ve ny demokrasia eny ary toboko lasy toboko vavy ny tapany faharoa amin'ny fivoriam-pokotantsika androany dia tsy inona akory fa didimpitondrana voaranay ka tsy maintsy ambara amintsika fokon'olona tafavory etony koraraky ity dity dia etany isika rehetra ny felo valo ambin'ny folo taona no miakatra eto amin'ny fokotany Ambatobehivavy mba ho tonga hifidy serom-pokotany vaovao amin'ny herin'ny aloha tahaka izao e misy manangatahana ilazany heviny ka mba mangina kely aloha fa omeko any zakabe ny fitenenany e mba mangina kely re tompoko azafady indrindra e oka mba hanangatanana izay manakambara fa tsy tabataba kosa e zao ihany le mahavoantsika isaky ny manao fivoriana ka mba mangataka fahanginana rehefa misy andray fitenenany e eny ary fa omeko anao amin'izay ny fitenenana ary zakabe a tompoko lasy tompoko vavy tsy hoe be sasonytony ambovy fa avy trano dia mitsoroko tony tsy naimbalala ny resaka marina ny voalazany lary doara fa tokony fijefo-pokotany vaovao tokoa tsika fa efa tokony soroany amin'izay ela fa tsy mamely a zave ka tsy mba nisy zavatra vita hatramin'izay nitantana ny lany fokotany afa tsy hoe pepe io ihany kanefa fokotany tsy lavitry ny reny vohatra ny Ambatobehivavy ary tena tokony androso mihitsy e noho izany ary sosa dia zao fifidianana fa vonona izay le tsorodoara azafady kosa aloha e azafady kosa e mba mangataka fitenenana président fa tsy mety izany fiteniny zakabe izany koa satria mangataka fitenena ihany koa raha matovivianina dia omeko azonay ary fitenenana e misaotra président nanome fitenenana voalohana aloha dia tena tsy mety kosa ny fiteninao zakabe aiza ve ka tsy mba misy fanajana koa fa dia ataonao elatsotro izao i président doara kanefa izy no lehibe ny fokotantsika sa kosa tsy misy ajany aminao zany sefo-pokotany izany no ataonao elahan'ny masom-bahoaka izy koran'ny hevitro
dia aleoha amin'ny herina an'io ihany ny tontosaina ny fifidianana fa tsy voalobo-jasa akory izy ity ka hotereko masaka zao dia izao e mba mila fotoana andinianana izay ho fidiny kosa angeny vahoaka dia ahoana izany letry Cyril zaho anefa ny fotoana fanaraotana anokanana ny doara sa ahoana ozy ela zany mihitsy fa aloha anao voankazo elara zaka manangatahana ndray fitenenana koa Cyril ka aleo metsika azy indray ny fitenenana e azafady kely aloha fa mba hiteny e manao azafady mba mangataka fitenenana re inona moa ny olana raha manao elahny doary zakabe fa mba filambaniny koa ny ndririka sefy-pokotany kosa very Cyril dia atao elahy masom-bahoaka solondray aman-dreny eto an-tanàna ange torapo fotsiny izany fa no manao ela olona nga voaheloky ny lalàny sady fandro ny demokrasia zao ka no manompo olona ihany ny tsy azo atao fa ny manivativa olona ve tsy maninony tsy nisy nanivativa ny doara kosa teo fa ndrikony efa manitatra ary marina voalazany zakabe fa aminay aloha dia tsy hitafiry zay ezaka ty vitan'ny fokotany hatramin'izao mangony fotsiny ny alabotry sy ny alajaza zay tena amorongatra eto amin'ny tanàna mba marina le retsy fa io EPP mijoro io aminao ahoana ka tsy io ihany no ilainy vahoaka no zany dia aleo aroa zao dia zao araka ny teny zakabe ny fifidianana sefipokotany vaovao fa tsy endrasana amin'ny heriny an'io sa hoana honareo ny antokona ihany no afaka mampandroso an'ity fokotany ty ary manolotra ny zakabe ho candidat metrany zahay raha mety tsy misy mandaha fividianana ngery Cyril fa raha diniana dia mbola maro ny fokon'olona no tsy tonga amin'ny voreto ka so tsy mety raha vonjivonjena tonontsinaikeny izy ity fa aleo mba amin'ny heriny an'io kosa tsy nihevitra lahy letsy ry doarany tsy maintsy arahany eto asako andro ny demokrasia zao araka ny teny Cyril teo ka aleo ny vahoaka ny ilazany heviny noho izany dia mangataka fandanika-hevitra avy amin'ny ralan'nytsangatanana izay fa tsy asiana resaka mandany jiry fotsiny fa mandeha ny fotoana tsy mety aminay zany mifanohatra amin'olona ihany eny ary fa andraso aloha ikondro iray minitra montsy zahay mpitatana ny fokotany dia ny androaso dia mahariva andro fa tonga lesy dia atao fotsiny nitsangatanana atsangano rangano taminareo vahoaka tafavoreto raha manaiky fa tsozo de zao mifidianana sefipokotany atao avy ambony tsara mihitsy ny tanantsika zay dia mba ahoana moa zany ny olona tsy tonga manatrika zao fiforiana zao ry zakabe kanefa mififidianana ity terenao aroa aza asiana resabe tso zany fifidianana rehefa zao ny tapaky ny maro anisa manatrika eto androny demokrasia zao zany mihitsy ngeo zesy tonga mivory dia tsy maintsy mankatony tapaka mpivory araky ny lalàny fokotany fa ary sora nga fifidianana zany mihitsy eto anatrehan'ny birao pokotany vaovao ary dia miarabanao lany sefipokotany eto ambato be vavany tena kory zakabe eny fa na dia misy ihany aza nyindro kely amin'ny antsony mpandrafitra tamin'iny fifidianana iny tsy zakabe fotsiny letsy ry doara fa président zakabe ay moa ary indrokely inona indray moa zany ny tiany laresahana sa mialina ny fahalaniko indray ty ela lany amin'ny fomba demokratika nge tsy izany nge président fa maninona manalasala tao vovona koa ihany ny fifidianana iny satria 10,700 no isan'ny mpifidy kanefa 2,700 ny vato voalatsaka izany hoe mihoatra ny isan'ny mpifidy ny vato voalatsaka nge rehefa izy lesy ny landro doara dia azasiana resaka tsony amin'ny manaraka indray ela milatsaka ho sefipokotany raha malahelo sa hoana ary vivianina marina tokoa zany atao hoana fa izay ny demokrasiako mahaiza amin'ny onona ry doara mbola afaka mirotsaka foana ianao amin'ny manaraka fa nidiany volany kolava ny kilalao mbola hoely
dia tsy mena mivadika tao andro iriny ty Viviane tika. Talohan'ny fifidianana izy nefa zao indray izy dia itoara Cyril no ombany. Zay zany efa vita iny famindram-pahefana fa toerana ifantombiasana netoko mahazo mandeha amin'izay larodoara. Mbola anao dinikasa vetrany mantsy zay boropoky tany reto zao. Ande tokoa fa mitsotra anao anareo aleo alasana amin'ny asa pokotany miandry anareo e. Ko mandram-piona daholo ary mandram-piona ao manjokaiko tonny ko vo ambarika ridoara marina fa tsy sefy pokotany tso mahaiza mionina letsy na moramora ary Cyril fa sa hoeniny zany ka anaovan'ny tapody fo eo meangery Viviane mijery azy vodina lahely fa verisy sady tsy naposiny hoe namana ihany fa mody ny ombikevitra tamin'ny fotsiny esy aho hoe radoary tena nety kosa aloha nybakantsika iny tsy maintsy mody mba manohatra antsika toy ireny teo masom-baoka Viviane mba inony vahoaka ny fanisaha-maty nataony fa raha tsy zany resy teo Edouard fa betsaka ihany ny vato azony zay aloha dia mariny eno ako farosoy amin'izay ny fivorintsika ary zakabe fa mba te ody azany fanonaka aza maikindry fa mandrasa kely efa isy anatitra sakafo zava-pisotro ny komandiko ho avy eo anaovantsika rozazy amin'izao falaniny zakabe izao fa andriny ve ahoany sady filohan'ny atokontsika eto amin'ny fokotany ange izy ho ny lasa sefy pokotany ihany koa marina ve eno a nampoiziko indray zany sakafo zany zany tokory Viviane ary mandra-pahatonga ny sakafo ny komandiny Cyril dia misy dinika sy etikasa maika tiako aroso antsika ato amin'ny boropoky-tany manatrika eto aloha amin'izao androany izao fa iny ary famineno anao zay président arak'izao hitantsika izao dia saika olom-baovao avokoa sika ato amin'ity boropoky-tany ity. Viviane moa dia mbola sekreterato ihany fa i Cyril dia sady lefitro no mpanolotsaina raha teo ka ny voalohan-teniko dia misaotranareo ekipako nanao izay nahalany aka nahatonga ho sefim-pokotany toy izao manaraka izany dia faniriko ny ampitombo betsaka ny vola miditra ato amin'ny fokotany sy hanatsara ny karamanareo mpiasan'ny fokotany ka mba hatateraka izany dia ampitomboantsika arak'izay tratra ny tsena eto amin'ny Ratobevava mba hampitombo ny ampaham-bola miditra amintsika amin'ny alalan'ny apatsena alohan'ny mpivarotra dia amin'ny fomba ahoana ary no ampitomboantsika ny tsena eto amin'ny fokotany efa tery ihany ange ny tsena eto amin'ny Ratobevava aleo hivarotan'ny olona ny morony arabe rehetra ary Viviane dia mba mety ve zany ohatry mahatonga tsy navela hivarotra eny amorony arabe ny mpivarotra hatramin'izay dia efa misy ny tsena natao hivarotany sady tatatra amin'ny sarona avokoa ny ankamaroany sisiny arabe eto amintsika ka tsy hanahirana ve raha avela nanganan'ny olona tsena eo amboniny inona ny olona-ndry amin'izany ry Viviane fa efa vitana etude melony amin'izany asa aloha fa manay ihany aoko aleo ny olona hivarotra amin'ny toerana izay tiany rehetra andro ny fahalalahana sy ny demokrasia izao ka ny vahoaka ny tompon'ny fahefana sady fidiram-bola ho antsika raha teo izany ary tiako no milaza amintsika fa manomboko izao raha resaka momba ny fananantany tsara mpiantoka manana ny vonintsika manana ny Cyril fa miasa ao amin'ny domaine anie ny zokony lahy ary izany indrindra no nanaovako azy ho lefitro sa ahoana ho izay lahy Cyril maro izany président atsika ny fahefana ary atsika koa ny tanàna manomboko izao mbola tsy tafaverina atao trano ihany renao ry anta fa inona mahataraiky azy any am-pakanahanana any 92.fm mbagagy tsy fomba neny mihitsy ny ela tahaka izao rehefa mba makanana maraina ny tsahany izy raha miraikiraiky any aloha ny renao dia ho atoandro fiterinony ka ilozan'ny omby miahaka otry fa inona mahatonga ny dada miteny azany ndry tsy hitanao ve ty fitombon'ny mpivarotra moron-dalana eto amin'ny fokotany ity indrindra fa ny mpivarotra anana ko raha tara fahatongavana any an-tsena ny reninao dia ananinona tsony moa no lafo ny fa efa nahazo izay nylay ny mpividy tahak'izay ihany aho izany nanaraka nenina kanana mba midy voamarainako sa atao lasa pe mpivarotra daholo any amorona arabe eto am-Ratobevava ry dada misy mihitsy aza neny efa mivarotra anaty arabe zao ny vokatry ny fanalalahana ataon'ny zakabe
eny fa na ny olona tsy monina eto amin'ny fokontantsika aza dia tonga mivarotra ety koa. moa izany iziko tsy mahagaga raha tsy misy lalana azy mpandeha tongotra andehanana koa no miorona arabe ankehitriny. tena raharaha ty ranga fa anahirana ny fakanahanana ny atsahana nomboko izao a. Izany ve fa vahoana ramatoa izay mianaka zao eto vao mifantany hoe fa maninona ny taraiky tany am-pakanahanana tany an-tsatany ianao e? Ino a? Ngatsy loza hoy ianao fa nitapena ny Sirilina anie lalana avy any Antsahakely makatỳ an-tanànantsika e. Maninona? Zany oa maraimbe vao nanensaona mihitsy angamba ireo mpiasan'ireo no nanomboka ny asa fanampenan-dalanao koa. Maninona tsara hoe rineny nitapena ny Sirila hoe lalana makatỳ an-tanànantsika dia aiza indray izany ny lalana kanesana any Antsahakely rehefa makanana namonjy fodiana rehefa avy makany koa. Eny tokoa ramatoa. dia aiza moa fa tsy mihodina tanteraka any andrefa-tanàna e. Andray any andrefa-tanàna indray ve ny lalana ka ho aiza ary tena mihodina be ange izany e. atao ahoana fa izay voa manodidina ho ny mpiragasy retsy ry anta. Tafiditra ao anatin'ny tandry Sirilina hono ny lalana avy any Antsahakely makatỳ an-tanànantsika ka notapenany. Maninona tsara lalam-bahoaka hatramin'izay iny ranoro fa tsy tandry Sirilina izany mihitsy a. Zany sy efiboky tany no asako teo aloha ka haiko tonom-posika raha izay tany-panjakana sy lalam-bahoaka eto am-bato be vava fa tsy manaiky an'izany kosa a. Izany indrindra ne rangaty no efa maliny amin'ny fokon'olona ao hatramin'izao e. Ay ary na za kosa aza mba anisan'ny teny azy hoe lalam-bahoaka hatramin'izay io ko ahoana ny tapenany kanefa dia nianjonanjony rizina maly hoe mbola taninay ity ka tsy maintsy fefehinay fa nareo ny zatra ny lalan-dririnina ka nanao lalakitako soa teto. Zany ve? Zany ny vavany se olona koa re izany ka. tahaka ninona re ry anta samy nandresy lahatra azy ny olon-drehetra nahita ny tambobe atsanga mpiasany ao fa tsy naharesy doiky azy ary izany na tara toy izao. Aleo andehanako any ramatoa fa tsy manaiky an'izany kosa a. Tany novianako iny lalam-bahoaka iny fa manararoatra ny mahalevitra zakabe azy izy. Izany mihitsy ry dada lalana mihodidina be indrainga izany tsy maintsy andehanantsika isaky ny makatỳ an-trano manomboko izao e. Allo anao eo ka. dia asa raha hoany ianao rangaka. Zao dia zao mihitsy a dia andeha hoany ka. Fa rehefa vita ny raharahandry ry anta dia andao ampivetivety aloha hivarotra any any an-tsena mba hanenjika sasalamban'olona rehefa avy any. Za raha fa mba tsy mianatra nareo androany koa. Endrineny a. Tena raha ty marina dia voatery mihodidina be tahaka izao ve izany isaky no any Antsahakely kanefa any daholo mipony eto am-bato be vava no mamboly ela miainako teto amin'ity tanàna ity 92.8 FM ako fa efatr'izay no na lalam-bahoaka n'iny lalana iny kanefa dia sandry Sirilina tapenana tsotro izao tsy maintsy miteny azy aho fa tsy rariny kosa izao ka efa ho tonga azy io fa aiza moa izany fanampenan-dalana ataon'izany ohatra hay tambobe mihitsy no atsangany Sirilako fa tsy vazivazy dia tsy hisy lalako mbana tso zany fa voatery hodidina indray ny olona rehefa avy eny Antsahakely ka ho any an-tanàna tsy ahazo tekena kosa aloha zao fa aleo teneniko mihitsy le zalahy io ka fa ahoana izao ry Sirilina fa ahoana amin'ny ahoana adoara fa mamaritra sy mamefy ny tany koa ka so be fa maritra tao rambolosy kosa ianao fa lalam-bahoaka ny ty tapehanareo ty e fangatsy ny lazaitra ny orovadiny lafa taniky ty fa nareo zatra ninao lalakitako soa teto hatramin'izay tsy vahiny aho fa teratany teto ary niasa tao amin'ny fokotany foana nge ka fantatro tsara raha ty tany ity fa lalatsarety sy lalam-bahoaka hatramin'izay sady zany re olona nahita ariko mitabataba eo azy lary doara tsy ahasakana mihitsy fa tafiditra ao anatin'ny tandroko ty ka tsy maintsy fefeko fa ahoana aloha no mahataninao azy tany-panjakany ty hatramin'izay fa tsy taninao velively izany ka so amin'ny tafilamby masony tompony zato ianao na diso maniry ty anambe ka lalam-bahoaka avy no faritanao any teny
taloha teto ny tamin'ny mpanjakana fa ankehitriny efa asa satria tafiditra ao anaty tany nangatahaka tamin'ny fanjakany ay ka tsy maintsy fefeky na imemeny eo azy nareo rehetra dia manataratasy ara-dalàna mahatompony azy zany ianao io tanko veranga ty tsy raha nataratasy fa sy hoe verinao fa tsy nianatra ary ka hanao foana oviana koa ny fanjakana no manaiky anome lalam-bahoaka ho lasa tanylontsopy zany ary nanomeny anao azy ty tany ity dia voadidiny lalàna ianao ame lalàna izoran'ny vahoaka tsy raha rako zany fa zesy faly mandehana amin'ny tory taniko ty ka azoko atao amin'izay itiavako azy fa zoako zany ka mba asehoanay ary hoe ny taratasy manao an'ity lalanyity raha tia hita azy alary doara dia any amin'ny birokoko tany fa any no afaka mampiseho azy ary mampitandrina anareo fokon'olona zay mikasa ny ravan'ity tamboako ty fa akako mpitandro filaminana ary dahadraiky zay mikasa androdana azy dia efa miteny zay vatana ty amin'ny Bruno président dia efa tsy raharintsony ataony sirila lefitra eto amin'ny tanàna eto tsy vitany hoe lalapokon'olona ihany no tapena fa zao indray dia tokotaninay mihitsy no voleny tatatra fanarian-drano maloto avy any an-tranony ka inona nefa ny azoko atao amin'izany rodoara fa andro ny fahalalana ara-demokrasia zao nareo aza neny tokony hanampitampitsy anao izay fanarahana aminy fa azy ny tany ka azo ny ampiasaina amin'izay itiavany azy dia hatramin'ny tokotaninay koa ve zany indrindra satria tafiditra ao anatin'ny tany koa ny faritra rehetra misy ny tranonareo iny tsy mariny zany ary tsy mba manaiky an'izany kosa aloha na vanja hipoaka na varatra irevitra mba mariny mba fantatrela morodoara fa hananany sirila taratasy ara-dalàna avokoa ny taniny sady mpiasa ny fananatany raha teo ny zokony ka aiza ary ny taratasy milaza fa azo koa ny tokotany manoloana ny tranoko ka hanaovan'ny tatatra fanarian-drano maloto efa mitondra 92.8 FM manao anareo président tonga tsy natsona fa nasesiky ny razana alary Cyril salama letsy fa mandraisa seza ary porofoy amin'ny doara kely nomba ny tany lahy zany indrindra ny nakanesako aty fa efatry no maly maraina izy ny lavaniko tamiko ay ve ary dia netiko aty mihitsy koa ny atota taratasy rehetra momba ny taniko alalan'ny tena marina so heverin'ny fampisolokony aty porofo mitoko amin'ny tendany tsy misotro izany fa voaso ny voanjo ahitana ny tavana rosony letsy Cyril eny ary tsy ho be resaka ary doara fa zao no izy mba topazo masy kely ty sary tany ity io io zao ny tetezana avy any atsaha kely ary manomboketo kosa ny taniko zay 30 metatra avy eo amin'ny tetezana jereo tsara io laharany tany io fa misoratra amin'ny anaraka somatsara atao anatin'ity certificat de situation juridique ty ka ahoana to tsy mahateny alary doara mahagaga ihany zany satria mba mitondra sary tany koa ary jereo kely fa tena lalam-bahoaka hatr'izay ny fefenao iny araka ny voasoratra ato amin'ity sary tany netiko ity ka efa sary tany taloha ny lafa ty aty zao manakery vo tsy ampiray volana ny nakako azy rehefa mivaly ny fangatahako iny tamin'mpanjakana ao tsahakely iny io jereo tsara ny dady voasoratra eto ambany raha tsy matoky elahy dia tena mahazendana mihitsy zany ka inona mahazendana ny lahy amin'izany fa ny atota taratasiny lany efa tsy manaraka toetrandrotsony jereo reto izy efa tota laso laniny koroka ny sisiny zay ny amin'ny lalana avy ao an-tsahakely zay lazainareo fanotampenako fa mba aseho eo amin'ny kely hoe faritra misy ny tranonareo amin'ny sary tanin'ny lahy io ity amin'ny sary tany etiko ity no faritra misy ny tranonay ary ity mbola voatahiry ity koa ny taratasy fanamariana ny mahanay an'io tany io kanefa dia mahagaga ny asa inao manao tatatra mandalo eo amin'ny tokotaninay certificat de situation juridique efa tamin'ny 10 taona lasa veny mba aderaderany lamiko jereo kely indray ary fa ty zao ny tany misy ny tranony dada velo dia ity ny andralay bozaka ary ty rehetra eto avony tiny
Izany hoe manomboka eto-katreto dia noho izany dia tsy nitokontaninareo ihany fa na io tranonareo io aza dia mbola tafiditra ao anatin'ny taniko. Ary indro dia nio kely ny taratasy manamarina izany fa vao tamin'ny tapabolana iny nalaiko tany amin'ny domaine. Ka ahoana e? Togina toy ny sifotra nalandoa aza doara le retsy a. Tena tsy mahampino mihitsy raha lazainao fa tafiditra ao anatin'ny taninao koa ny tranonay ka. Kaporoa ve misy ohatr'izao asehoko an'ny lazao e? Ary dia ambarako eto président ahoana letsy ry Cyril? fa manome iray volan'andro doara menakavy a ialana ao amin'ny taniko. Ka rehefa tapitra izany dia miala tsiny aho fa ho arodako ny tranony a. Ahoana tsara? Zaniko. So dia tafahoatra kosa izany ry Cyril. Tranondrazako anie io e. Rehefa ilain'ny tompony ny tany letsy ry doara dia miala lisany a. So dia tsy rariny kosa ko. Zara ny laza mbola omeny fetrandro iray volana ialanareo amin'ny taniny. Dia izany tany ale antsika raha tanterahany Cyril tokoa izany teniny izany. Ka arodany ity tranontsika ity. Lozinina re ty ry Andriamanitra. Aleo ataony izay ataony fa tsy misy miala eto izany ranoro a. Ka vato boribory 92.8 FM. Ary tena ho very tokoa fa aiza izay trano ifondrantsika hoy ianao. Izao tokoa mantsy rehefa mahantra. Ekeko fa mahitahita sy mananjoky miasa any amin'ny domaine izy kanefa manana n'Andriamanitra mitasy miaro antsika sika raha matoa. Hita ho ary data. Ny aroko. Tahakandra fotsy be mitarantsika ity e. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Ady amin'ny mpanan-karena izy tiako. Iza moa no manontany ny oro sy manana tsena lehibe indrindra eto Ambatobevava raha tsy Cyril e. Dia izany ve nanaovana ny kely tsy mba mamindro sy isolokiana tan'olona? Jereo ange ty tatatra amarinany rano maloto eto tokotanintsika. Izany ny toetra ny sefim-pokotany levitra izay no indraindraina fa tanora sy voafiditra tamin'ny fomba demokratika eto Ambatobevava. Sady manomboka maimboatra ty antranontsika any ilay tatatra ry dada sy neny. Ngamba dia amofina be tsy azo henana sady amenatr'olona ny atao tranontsika atoriana kely ato raha izao no mitohy. Raha ny fihavanako amin'iny sy rin'iny aloha dia tapaka hatreo a. Ary nareo mianaka koa tsy ilaiko mividy zavatra ao an-tsenany ao intsony manomboka izao. Ka tsika koa anie raha ngamba mbola nanantrosana entana vitsivitsy ihany. Maninona tsara? Izany. Tsy tia lalan'izany aran'oro fa ireo izao dia izao ihany tahandrozantrosana a. Na ho tapitra ny efa nazy daholo aza ny vola rehetra atao tranato. Alo avy izao mihitsy nitrosany Cyril ary tsy ilaiko manao trosanentana ao an-tsenany ao intsony nareo. Aiza moa ry anta ilay karine kely fanaovantsika troso amin'ny Cyril iny a? Tia mbola tabatra kely ity ilay izy ka. Sady totrosa kely ihany ary voasoratra ato raha ny fijeriko azoko. Dimanjato sy fito arivo ariary izao ny totaly ny hitako ato. Izany tokoa saingy tsy manana madinika retsy fa tia vola ray ality etindry ihany a. Eny ary fa lasa vetivety ahy izany a. Dia aza ela any ndry fa mbola nokom-bary a. Entrineny a. Dia mba hoaiza tokoa re izay rehefa alain'i Cyril amin'ny tany misy ny tranonay. Mino aho fa tena vitana mihitsy ny androdana ny tranonay fa lala-bokon'olona aza sahany tapinana tsotro izao. Tena mampalahelo ahy ireny mijery ny dada sy neny ka raha mba azoko hitalahoana sy hifonana mantsy Cyril. Ataoko mihitsy fa tena ho very izay raha alaina ny tany misy ny tranonayko. Oety izany fiva tonga atao tsenany aty dia aloha amin'izay nitrosany sady mba vitsy olona ato izany. Manao any Cyril? Mademoiselle Anta. Salama tsara ki fa inona no azoko atao andria? Andony trosany soratanao atao amin'ity karinety ary Cyril. Ay ve, omeo aty ary hoe hijereko azy kely. Ary aza samborona sy finato izany ny tanako ka manararoatra tsy. Si ka mba impiry indray ny tanandria aky ary tomona keliko fa aza dia masika moa. Mahafinaritra mihitsy ankendry ity e. Tena ho sambatra raha nytoandry izao ny ravako ny tokantranoko. Ny kato nitrosanao anaty karinety jerena ry Cyril dia tia volanao fa aza mirediredy eo a. Efa hitako ity fa 780 ariary ny totaly ny retiko.
angatsy 970 fitambarany ao ny lazainao fa 309 be sao ka vo nisondrotra omaly aky ny siramamy sy ny savony atao amintsika andray fa misondrotra isan-kinina koa ny vidin'entana atao aminao ato efa andro ny fahalalana tokoa moa zao ka afaka manao izay vidin'entana tianareo nareo mpivarotrako ny fiakarahany kapoka amin'ny fotsim-bary izany mbola tsy nampidiry ko ato nefa tsy maninona fa ekeka ny 570 voalazandry noho ny fitiavako andry fitiavako andry ny tokotaninay aza nasianao tatatra fanarindra amin'ny maloto sady ny tany misy ny tranonay ka sainao araina tsotra 92.8 FM ka tena mba masorena kosa ny vavana taon'ny raindry tamiko nefa raha ikendry le faniriko teo dia tsy kitikitika any tany sy ny tranonareo mihitsy ka ahoana fanirianao ahoana moa zany fa tsy mazava amiko ny vaditsika ry anta tena tiako nkendry raha ekendry zany dia iravina ny disadisa eo amiko sy ny raindry satria afoko anareo ny tanyko misy ny tranonareo ary ndry kosa ataoko tena sambatra ka ahoana tsy haiko fa andraso aloha andinika kely ka mandreraka kosa tia bus mibahana eo afovoana arabe ty ka za tena maika nefa ny arabe ty lasa mitohana indray veranga anarany fotsiny ny tena no mba mitondra fiara kanefa amin'nyitsoka elabe eto ny mpandeha ny-tongotra indray aza no afadalana sy lasa tompony arabe fa ny automobile za raha afa mikisaka tena ho afabaraka amin'ny famonjena ny mariazy ny lanto ao marina fa mbola tsy tafavoaka eto ambady be vavakory dia mitsoka amin'ny embouteillage eto fa inona marina taon'io bus eo aloha io bahana nitsotro izao ny arabe dia voatery miara-manao vody azo amin'iny daholo ny fiara ato aoriana rehetra nefa toerana iray sisany tsy misy olona amin'ny sezan'ilay bus dia mbola mitokona eo foana ka biraraka tsy misy ohatr' izao ka aleoko laksoneko fa tena mahasosotra mihitsy ny ataony za izy rangavo mba mahalala misaka manome lalana andraso fa omeko teny gasy tsara io rehefa mandalo eo akaikiny eo izy ny tsy manam-potoana vonjena sady efa zatra manao vodiazo ihany ko ny olona miteren'ny andro ny sitrapony mba mahaiza miaina ny chauffeur fa tsy ianareo bus irera koa ny arabe efa toerana iray sisany tsy misy olona dia mbola mibahana arabe sy manao vodiazo ihany tony mandreraka tsy izy angata itrakory fa za andray no tsy kiny sy piany maso aiza koa moa no alalaka tsony ny arabe fa efa fenko mivarotra daholo ny sisiny arabe rehetra misy mivarotra ty anatin'ny arabe mihitsy azy dia samy mampiasa arabe daholo na ny fiara na ny mpivarotra na ny mpandeha tongotra na ny mpitarika sarety toy ny tsy misy lalàna na fitsipika ny feny fiarahamonina intsony eto ambady behivavy fa samy manao izay tiana avokoa ny rehetra borizany ny pataloha tokoa ka samy miditra amin'ny ananany fa inona indray koa ery tiry lanitra ny kamionety mpanatitra entana ao amin'ny tsenany sirila indray no mibahana arabe io dia andro ny fitaomandry zareo entana avy vao afaka eto tsy mahandry an'izany ao fa aloha mihitsy ho teneniko ao an-tsenany ao ka ory sirila sirila ahoana mba tenenikely io kamionety mpanatitra entana ato an-tsenanao io akasisiny fa tsy misy andehanana ane vivianina marina tsy vita akory ve ny raha aba dia akezerana ianao seondry meloha ka maika monjy mariazy afa tsy resaka aminao no ataoko raharaha asaivy makasisiny ho ahy io kamionety io aleo rehefa hoteneniko izy fa tsy izy irery kosa ny manery ny arabe fa mivarotra no efa mibetsaka eto an-tanany fa iza no nampirisika ny olona hivarotra an-dalambe fa tsy hainao sy zakabe dia izao ny vokany ory chauffeur somary ataovy makasisiny kokoa fiaranao fa tsy misy andehana fiaran'tyandrem-bavilandry teo fa maika izy iny fa manomboka makasisiny tsara ny fiarany fa aza tezitra tsonkery vivianina ahoana moa any tsy tezitra fa nareo ihany no mahataraiky sy manome fahasahiranana toy izao ka mba samy manana ny manahirana azy koa ny endry rehetra fa tsy ny endry irery akory efa androny samy mandeha samy mitady izao dia mba fanambomboatra eo tsika menaka fa samy manana ny fahafany ry vivianina kanefa koa tsaroa fa ny fahafahanao dia voafety eo amin'ny fahafahana fa nareo no efa te hanao fanjakany baronga
Zany ve akidy automatisitra fa mba mazaka demokrasia. aleoko mandefa efa nisaka koa ny camionnetinareo e. fa nataon'la inona indray ny zanak'olindry Cyril no miritina be takaniny président Zakabe tsy naninona azy fa maika hamonjy mariazy izy nefa manery ny lalana andehana ny fiara n'io camionnetin'ny zalapanao livraison io dia izay no natezitra azy teo. ay ve malzoma izy aloha no efa seriny be seriny mihitsy amin'izany mariazy ovonjeny an'io zany nira tamiko tsy asa mihitsy izy omaly ariva fa mbola namboatra volo ony. Hitako nytony zanajavatra mihitsy rebika manindromoko. ny toandry Viviane ireny ny saza ny fitiavany laly etsy ry Cyril fa zanaka mahafiadaka ny anta. Zany ve mba avity kaja vitimbo ny nahitra ka na za koa zange eto voagaga fa varimbariny lavitra ka tsy nahita ny ambanin'ny masoko hatramin'izay mpiara-miasa amintsika ao amin'ny bropoko tany Viviane ary samy mbola tsy manambady izay nefa tsy tao an-tsaiko mihitsy ny teby fitiavana aminy. Zaho koa dia mba gaga amin'ny lahy tiako iantakely mbola mianatra ve le tsy mahatorotoro ny fony lahy. Inona nefa ny tsanana ny Viviane amin'ireo lovabe anana ny nadekamboty azy izy sady izy raha teo piray atoko amintsika ka raha vazo mitovy ihany ve le sy dia hita rama. Izay ty adala razaka fa tsy hay koa ange izay tena hitiavako ao ny anty iny. Ohatra ny nanaitra fotsiny ny endriny rehefa mividy zavatra atao tsenako ato izy dia tonga ho azy mitsiriritako azy. Ka teny mbola tsy lasan'olon-kafy Viviane dia maizy alahy mihetsika aingana. Sao taitra ny olona tsy mba taitra manko ka taitra rery vao mamaky-takotra dia loko maromarona fa tsy maintsy misy efa mikendry azy koa any ho any manko. Ny hevitra tsy azo tokoa tsy an'olombelona fa misaotra président. Elako avy hatrany ata fa Viviane no ataoko tanjona manomboko izao. Voamarainy izany lefa ty efa tian'ny amotsena andraso hoe ho jereko ay ve ianty fa ahoana andray ry Cyril dia tsy mba arabaina sy ampandrosoana akory ve afa avy hatrany dia fanotaniana napetraka ao amiko. Ohatray azafady aky fa maika amotsena sady ho any amin'ny bropoko tany rehefa avy eo fa manao ana aloha ndry sao tsy tsara tsy ratsy izao fa ianao ve aloha afaka mampandrosa ahoany ka tena maika ange ho azary anty maninona raha tolakandry no miverina ty amiko na manaraka mihitsy maninona nefa raha omenareo mpiasanao tony mazatra ny lakilentsienanao anokafany azy dia mba afaka miresaka vetivety ato an-tranonao tsika. Raha resaka vetivety dia maro sondry sady tonga dia lazao fa maika ane ahy za koa tsy ho lava resaka fa vonina nisy eo any amin'ny tridada sy teny amin'izay ve ianao mbola ho hita eo ihany ny amin'izany fa ahoany mbola ho hita honandray ry Cyril zaniko fa aiza rehefa mpanantenanao hoe vonina nisy eo any tranonay avy hatrany ianao no viana no viana ilazako an'izany ka mbola misy manahirana ary anta fa tsy maika izany ahoana fa aiza ny lokaloka-pitiavana sy ny famaizanao ivaditsika teo aloha ny lazainao indray fa hoe tsy maiko izany ankehitriny ka taloha zany ka fa ankehitriny ahoana ankehitriny ohatrany tsy vonina ny akavady andrindray fa nahita olo-kafa ho tiavana sy hovadino voalaza andry ary tsy anjarantsika angamba ny vaty ka aleo hifarana 92.8 FM andray satria koa ve azonao no mamitamoka dia ataonao vato natsindry azana izany tena lehilahy tsy vanina raha ianao azomba izany atao an'izany tsy kiala kely tya nareo menakavy anga vanina raha tsy noho ny fanekeko ny tsy elanareo amin'ny taniko sa tianao ny akaky ny taniko ka andodanako ny tranonareo zao dia izao tena tsy mena mivadika atao andro-drinina tokoa raha ianao ry Cyril raha nampoziko toy izao nytoetranao tena aleoko sy ny tianao akory ny fitiavana soratsandiana ary antaka mananjo isafidy izay tiako Cyril inona fa inona mahazo anao sa ny tsy nentina taoko ve no mifadika amin'ny fifaneketsika ianao tsy tena fitiavana fa fifanekena araka mivoalazanao koa ankeny atsika tsoroko aminao anefa fa tamin'ny voalohany ihany tianao tsy fidina no nitahotra ny andro-dananao ny tranonay saingy
taty ariana kosa dia niorim-paka taminao tanteraka amin'ny fitiavako ry Cyril. Dia tsoriko aminao koa fa maniry nifina kotsy aniry ianao raha zany antenanao vadinao ry anta. Andraisany vavanao, tena tsy vanina ianao e, tena tsy vanina. Zaho aza atao an'izany tsy vanina izany ary ndao amin'izay koa ianao mivoaka ny trandriko fa atoandro ny andro. dia manasa tanana tanteraka ary doara fa tsy misy azoko atao amin'ny sainam-baviny lahy mihitsy aiza kosa vivinanitrika izy ka bongo maso aminahany ary nataony ihany no nahafaty azy. endrikendriky ny tsy tia zao ry zakabe fa tsy mpangalaja zany ny anabaviko ary mba asio fanajana kely lesy fa sefy-pokotany na président pokotany araka ny fiantsoan'ny lataloha ange za fa tsy zakabe ny laza any fotsiny eny re président fa mbasakany ireo fokon'olona ao an-tokotany ao ireo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko tsy nesy mihitsy no angalajaza fa mandrora olo tsy maimbo ireo manendrikendrika azy ireo. Tratra ny bata ilay zanak'olona mihitsy angely tsy nesy fa tsy ny olona kosa no manendrikendrika azy sady izay ny tomany sy ny antso mama mihitsy ilay zaza. Matoa makato amin'ny braonao sy mitalao aminao toy izao président dia matokony fahendrenao sady anananao fahefana no manaka an'ireo fokon'olo ireo tsy hanao fitsaram-bahoaka ny anabaviko. Ela nikaroana izay tena mpangalajaza eto an-tanàna ny fokon'olona ary doaraka ny efatrasany ambodiombondray ve no avelany mafamaina enantana-tsaka io androany ka tsy mivotsitra tsony. Sendrapotraka teo ampilalovana ny ilay zaza dia niazakazaka nanarina azy nesy ary somary nybateny ala ny moro tatatra ny lalovany fa tsy nalainy akeriny na nentiny nandositra ilay zanak'olona. Fialana bala fotsiny izany letsy fa efa nisy nanara-maso ange ny fihetsiky ny anabaviny lahy zaza tsy maninona fotsiny izao dia nybataina ary nahoana koa ilay zaza ny antso mamy. Ny antso mama tokoa ilay zaza satria taitra mafy tamin'ny antsoantson'ry zaninina sy ny namany hoe mpangalajaza raha vao nahita ny nesy mibata azy. Izany koa ve letsy dia mba mitombona. Mitombona tokoa izany satria ny antsoantson'ry zaninina no niteraka nytahotra mafy tamin'ilay zaza fa tsy ny fibatany nisy azy izany hoe raha tsy nilaza ny nesy ny mpangalajaza ry zaninina dia tsy nitomasy tsy niantsoantso mamy izy. Ka tsy nahateny sy nahetsika ange nesy raha vao nioraka sy nisambotra azy ny fokon'olona ka tapoka taminy sady tsy napozy mihitsy ny fiantson'ry zaninina azo mpangalajazy fa raha tena mpangalajazy izy dia tsy maintsy nylomaina andositra avy hatrany. Aza amboamboary lahy toy izany lesaka ardoara fa ny tena marina dia tsy nahateny sady tsy nahetsika izy satria tratram-bodiombby. 92 FM. Ho tsy nisy nahita ny anabaviny lahy ka saika hanao ny ratsy fanaonko na sendra nitapoka tsy nahafahany nandositra. Mba fantatrao moa président efa tsy nelany ery zaninina no nanana kakay tamin'isy fiandrasana kendry toana vokatry ny fialonany zaninina ny nesy lasa vady ny bera sakaizany taloha no anton'izao raha tsy fantatrao. Aza za le tsy nitany sany lahabobo tsy hanaovana resaka mampandradisy eto tena marina ho azy mpangalajaza ny anabaviny lahy ary fony ala sefy-pokotany no afamaina izy fa ankehitriny kosa dia za zao no mitondra eto ka tsy afaka ny andefitra mihitsy fa aza mananteny fampirarahana amiko dia inona ary ny fepetra resinao rehefa tsy mino izay lazaiko ianao dia akazy eo ampelatana amin'ny fokon'olona aloha ary hanolotra azy amin'ny manam-pahefana fa izay ny sazazy noho izany dia andro tsika hivoaka amin'ny birao amin'izay sao dia hiarany na dezeram-bahoaka ao velany eo nanabaviny lahy eny aryko. Ohatray toa efa ifandrotehany vahoaka sy tadiaviny volana sady ny anabaviko président. Ela nytoratorahana lesy ny anabaviny lahy doaraka na voamasinangatra tsy ho afa bela mihitsy eo androany
dia nitaza fotsiny ve anao Cyril fa tsy mba nandray fepetra amin'ny mahasefopoky-tany lefitra anao fa inona indray le tiany dia davinylao ataoko sa iverin'ny lao piraipetrapetra amin'ny esy ka ho tokony hiaro azy mba ataovy izay mety re président fa ho fatony fokon'olona eo ny anabaviko ohatra ny tena ho sarotra ny anakana n'izao fahatezeram-bahoaka izao kanefa aleo any raha mankotoniana ihany aloha ry zareo dia ho hita eo fitsaram-bahoaka mihitsy no tadiavin'ny zareo atao ka raha tsy miteny azy vaingana ianao président dia ho matiny zareo ange inezy ka ny maty mihitsy koa saza ny mpangala-jaza tahaka tony ry Viviane ny ray aman-drenin'le zaza ary tsy manaiky mihitsiko andray kosa za mba heritreritrao tsy hainao natondromolotra na endrikendrika fotsiny no mahatonga an'izao marina mihitsy izany teny Viviane izany président fa mba teneny kely amin'izay aloha rehefa okireo raha sitrakao mariny azafady kely azafady kely aloha enay izany mba manao azafady re olona mba mitony vetivety aloha tsika marina fa ao anaty fahatezerina avokoa ny akamaroantsika satria voasambotra ihany ny mpangalaja zay tambaty vehivavatra amin'izay tsy marina kosa izany fa sady tsy mpangala-jaza ny anabaviko no tsy mpamosavy izany marerina lesy fa andron'ny demokrasia zao ka nitapako ny be sy ny mary ihany no tsy maintsy hahampanjakaina amin'ny mahasefopoky-tany ary no iangaviako anareo mba tsy hamono azy fa aleo atolotsika eo am-pelantana amin'ny manam-pahefana izy marina mihitsy izany ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ka aleo ho faizan'ny vahoaka ho anatry ny sisy fa ina ty ataonao ty ry Cyril ianao indray ve no mampirisika fanaovana fitsaram-bahoaka eto nefa voararany lalàna ange zany mba milamina aloha tsika fa aza dia misavoritaka betaka an'izao re olona aleo izy aloha atolotsika manam-pahefana fa aza manaotra izao nareo tsy asakanany retsotsika président fa aleo ataon'ny olona falovana azy rehefa mpangala-jazy io marina tokoa fa tena tsy voasakana 92.8 FM raha marina oay loza fa vonon'ny olona esy tsy vita ndaka sy tontondry ihany fa mivelikitay azo koa ny sasany mba aoka re olona fa maty izy azo avononareo rehefa tsy mpangala-jaza zany izy asa vonoana izy ho tena miosondraha ary tsy tafatsangana ntsony ny anabaviko marina ohatray zay randro zareo vato be ny lohany marina maty ny esy tafa ohatra kosa zao na hoana no vononareo ny anabaviko oka rera olona fa maty izy maty ny anabaviko mba tokony sakafo maraina sy atorokely amin'izay aloha ianao ry toara alina tontolo ianao tsy natory mihitsy fa mandray mpamangy eto apototry ny razana eto foana ka iza ary no andray olona eto hitanao ihany ny fahaserana ny be raha amin'ny fikarakarana fandevenina nisy vatiny rapito sa efa tonga eo izy mbola tsy tonga izy aloha hatramin'izao ny mpamangy koa teto ny izy foana ka tsy araky ny nampozina azy mihitsy ka ka voapirofo ny zandaromaly fa endrikendrika sy tia fotsiny ihany na faty annesy ny marina mitavozavoza moa tsy maleo lainga tsara lahatra zay aloha fa mba tonga saina ihany ngamba ny olona maro dia zao izy namangy tsy haikato zao zay tokoa anganga fa raha misy sakafo azo hoaninao dia aleo sakafo kely fa zao maraina zao no tsy dia misy mpamangy raha matoa zay mihitsy sady misy olon-dehibe afaka misolo anao koa ngety fa misakafoana aloha dia mamonjay fandriana kely aloka eny ary fa ndeha resao dadatoa Paoly andimby ahy eto fa isakafo azy zany dia mba hatory kely ory dala sineny tonga ao ivelany ao miboroapoko tany fa amango ka ahoana afaka mandrosy ve ny boroapoko tany ahoany zany ry anta ry zaka be Cyril be dia manaraka azy ao koa mpiasa ny fokotany rehetrako dia ahoana zany rangaha ampandrosoana ve ry zareo raha za adaladala ty aloha dia tsy milaza azy ireo andingana ny tokony ambaravaran'ity trano ty akory everinao moa ran'ory fa
faly amin'y zareo amin'izao nahafaty ny anabaviko izao. Sokona manatonafo ireo ka andeha hampandrosoa kely ry an tanaovako azy e. Eny ary fa andeha hampandrozandry zareo azy zany a. Akory aby ianareo tompoko. Indreto ihany izay tompoko. Mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Misaotra tompoko. Amin'izao fahalasana ny tompoko vavinesy izao dia mijoro etony izay mpiasan'ny fokotany eto Ambato be vava izay tarihiko mba hankahery sy hampitraka anareo fa tsy hamendry findro akory sanatria. Atao ahoana moa izy menaka fa izao no anjarany ary lahatra entiny miankandrefa mbaravarana rehetra koa mahaiza miononareo tompoko. Voalohany aloha dia nivadika ihany no misaotra anareo teo fa za kosa tsy hisaotra velively satria tsy mahay miatsara vela tsy tahaka anareo aho. Mbola velo nisy tsy hainareo ny nandresy lahatra ny vahoaka tsy hamono azy sady tsy nononareo ny teniko ka matimaty foana toy ny valalany samborom-boka ny anabaviko. Faharoa manaraka izany dia eto miverina miaraka aminareo any ny teny fampiononanareo fa tsy ilainay ary malalaka ny varavarana voanareo fa na tsisy mampionona zahay zakanay foana ny fahorianay. Dia asakasakely doara rehefa alailay finosana tofary fa andeha tokoa izay rehefa sarotra omemboninahitra lasa ny fianakaviana. Andao lere tsy andeha fa afaka diditsika sady mbola makivory a. Zory koa ny lalanareo e. Tsy ampiverina amin'ny maty akory no fanomezam-boninahitra reo fa tehirizo tsara any. Ny ety koa ampitafika tsy ampitafika raha teo. Tena fanaovana tsinitsinina anay solon-tenam-bahoaka ankely ety doara izao ataon'ny lanay izao e. Lasa koa izay e. Nefa amintedava hatrany ifindranadeny izao elahy fa ao alaiko afa-kerinandro ny taniko. So hotringisiko miaraka amin'ny trano ao nareo menakavy. Atao ahoana ihany ty feti-pokotany eto Ambato be vavan'io ty Presta. Indrindra le tsy izao no mahalasa saina satria mbola raha pitsy vao andevina ary doharako. Olona ray eto amin'ny fokotany koa ve rangamo maty dia hemotra indray ny programa efa tapaky ny komite Atrinela. Ny fampiratiam-bokatry ny tatsahalo tsy maninona raha atao e. Fa le kerimesy kasainy lasy Bernary atao ngamba no anahirana raha tsy efa voalevona ny maty. Fa ahoana no anahirany e. Izany tsy mahalala fa tantely amam-bahona amin'ny fiainana. Karaha Inez ve maty dia fokotany iray manontolo ny isaona. Ka ny tokotany malalaka kasainareo anaovana kerimesy any tsy aiza fa ho andamosiny tranondronesy anabavin'ny doara. Tsy misy raha itsika andry doara menakafo Presida. Mba adin'io fotsiny reny valy teny anavina sy fanalambaraka nataony antsika tamin'ny famangina teo reny. Tena tsy levon'ny vavongo tokoa aloha raha inona taon'ny adaly iny saingy tsy fomba moa tsy ny miady amapaty ka dia naleoko nanadadiny. Aterikalao ny fihavanany ka rehefa tsy nanajantsika mba namangy fahoriana izy dia aleo koa tsika tsy mandraraha azy sady tsy misy lalana mandraraha ny fanaovana kerimesy koa raha sendra misy ny maty. Ary laha ty ve aloha tsy mifankaty amin'ny anta zanako doara tsony no samy andrahoanandro zareo hoe hiala amin'ny trano takireny. Efa ivivianina zao ny tsirin'ny fitiavako fa raha izay anta dia efa miala ho mpanao dômy. Ay kosa ka inona ny andrasan'ny lahy fa tsy velesina mividy ny mbola mafany ary aza dia toerina amin'ny heviny koa vivianina raha tia azo azy lahy. Tsy tahitra ianao Presida fa tsy maintsy ho azoko iny. Ay ampaferin'ny ombina andrasana iny no hidinginy rambo ampatorany. Miandry fotoana kely fotsiny dia hotoriko aminy ny fitiavako azy. Ary rehefa nandinika letsy dia ay moa misy tokotany mahalalaka tokoa eo akaiky ny tranondro vivianina ka maninona raha eo na resy Bernard manao ny kerimesinareo. Raha manaiky moa izy inona ny olana fa dia mazabary mainty kitoza zany. Sady mitra amin'ny broti indrindra izy. Dia ahoana ihany président ty feti-pokotany atao an'io ty nefa doara manampahoriana. Tena menatra koa tamin'ny sika nomeny teny gasy teo ampamangina iny marina raha saika hitako ny varavarana ny voa. Tsy olana ki zany ry Vivianina fa aleo ho azy ny azy ary atsika ny atsika feti-pokotany efa tapaka Atrinely ty ka tsy azo hemotra tsony. Dia ho tazonina ihany zany ny programa. Zany mintsika. So mba tokony ajanona kosa ilay kerimesy ataonareo Cyril.
fomba hoana no andefasanareo mozika mafy be mitatatata ao amin'ny soavaly azo ao ambadiky ny tranodry tompoko vavinesy. Za indrindra nieritreretanareo lahteto hoe maninona mora le tokotany malalaka ao sinanatranonareo nanaovandry zalakery mesy. Tsy mba manaiky an'izany kosa président a. Fa ahoana ka? Sady tsy mahazaka tabataba aho raha akaiky ny tranonay no menatr'olona ihany amin'ity fahoriana ito an-tanàna ity ka. Ahoana re tsy izany ry Cyril? Lohanjazy efa mipoitra ve atosika hiverina indray président? Sady very volana naovana avansa tamin'ny soavaly azy sy ny zava-maneno fotsiny izay raha 92.8 FM. Noho izany aleo ataony ao ambadiky ny tranodry nesy ihany fa zahay tsy tia lala mihitsy e. Ty kery mesy ataondry Cyril ato-ambody trano ity ka. Hitako. Ny zava-maneno amin'ny soavaly azo ny zareo mitatatata, ny antsoantso amin'ny hira famelakavatra manakoako, ny tabataba sy ny teny ratsy atao amin'ny mpoloka sy ny mpilalao tsy lazaina intsony. Kanefa dia fantatra ry zareo zao fa mbola mbohatra anie ny razanato e. Atao ahoana ranao rehefa efa very ny mahamalagasy antsika ankehitriny a. Zao renao miogaoga sy miorakoraka amin'ny kerimesa zao ny zanaky ny demokrasia sy ny fahalalahana. Ka afaka ninona ho ianao e? Vao nilazay ny anta tamiko teo aza nefa isy balipokon'olona mihitsy ho ny anio alina no fangatahany tanora maro. Izany ve tsy mandeha mapaty? Ka tafaray izany ny dia sy ny maninako. Ry Cyril sy ry Bernard ny tady vola ary ny tanora makamamy alim-pahandizana raha teo. Ka raha ninona izay fahoriana ato amin'ity trano ity fa mananjo hitady vola sy ala vola ny olona. Maninona moa ry doara raha mba handramana tenenina ihany zareo a. So mba ho azony alefa moramora ny zava-maneno farafaratsana. Za indray ranory dia tsy ady amin'nadalany fa mandy any ianao raha hiteny andry zareo ao ka. Ny rahatrapoko noho ny famoizako ny anabaviko tsy fidiny azy ity mbola marary aho. Ka tsy vitany hoe fanaovana tsinotsinona amin'ny fahoriana ato angeny andry zareo fa makararaindoha mihitsy ny raha mitatatata alefany. Tsy hoany aho hafa mandeha any ianao raha hiteny andry zareo. Andeha ho teneniko mihitsy fa tena mandreraka ka. Ny lohako izany efa mila ho vaky. Lasa aloha rangaha. Eny ary fa mitanema ihany tsy famaly aman'olona any ianao a. Tsy raro mihitsy zao tabataba tao ambony trano ato izao. Raha marina moa tsy andriny zareo ve ny andevenana ny nesy fa dia sahandro no manao kerimesa ato ambadiky ny trano misy ny razana ato. Izany ve ny fandrosoana? Ary izany koa demokrasia. Mahapalahelo ka. Aleo fa Cyril mihitsy no teneniko fa izy indrindra ity e. Ory Cyril, inona e? mba ataovy moramora re zava-manenonareo fa tena makarary-andoha sady mbola manam-pahoriana ane zahay. Azafady kely ranoro a. Nareo manam-pahoriana anko izay tsy hitady vola sy tsy ampirevy tanora mila fialam-boly. Maninona tsara tsy manakana ny ataonareo angeha fa mba ataovy moramora ihany. Manana azona izay raha matoty ka aza mifandrevirevy a. Ny raha mafy sy midobodoboka mihitsy izao ny tian'ny tanora kehitriny. Sa tianao idira-paty antoka amin'ny fetinay? Na izany azy mba fiangaviana reny ataoko fa tsy mandraranareo tsy hanao fety ane zahay. Ay engavingavy tahaka izao ihany nareo kanefa tahaka ninona vavandoara vadinao raha mba namangy anareo tany izay tankio. Eny rehefa amin'ny mampiara-monina sy mahamalagasy antsika ve dia hiady amapatsika mba ataovy moramora re. Aiza koa raha matoty iny nisy kerimesy atao moramora izany fa aza mampime eo a. Hitanao izany fa nareto aza mba mime amin'izany mihevitrao izany. Hay moa dia za manam-pahoriana indray ve ny mampime fa tsy nareo fety amin'ny fahorian'olona sy hoe hanao alim-pandizana raha alina izany. Tena tanora maty fanaranareo ary tsy manana maha-olona nareo akory. Fa biby indray izany fiheveranao anay. Finina indray. Moramora kely ny vavanao so ahitan-dozy eo ran'olo a. Raha endry ianao dia ndeha zoro ny lalanao ary livianao aingana ny razanareo na findrahotrano avy e. Andeha tokoa kanefa tsaroa fa izay mifaly alio mbola hitomany koa raha pitso. Ese
matory foana nga anta rahatony tsy miala misakafo maraina amintsika mbola matory ao anefitra any ao izy ka aio tsy tiako kotabaina koa fa reraka ny sasalamba omaly iny zazy iny so aza fa andro tsy fianarany zareo androaniko marina aloha zany na izaho koa za mbola tsareoko tena sasatra tao ariny foariny iny fa zany hoe tsy maintsy mikarama moa ny tenako fa mbola be angany komandin'ny ravitr'olona enjehanao ao e misy fanakany komandin'olona lalainy tokoa raha riva araky ny fotoanany fanaovanay ka dia tsy maintsy fitaika tsy tiako mihitsy mahatsy ny tsy manaja fotoana fa mahakibo sy mahakely ny fahatokisan'ny clientko marina kosa aloha zay e fa rehefa vita zany ravitr'olona zany dia mba maka aina mihitsy ianao ka jereo anety ianao e raha tsy efa lalomaso amin'ny tsy fahampitory mihitsy ka toromaso inona mora nory no vanina amin'ireny terinesy ny tatatatra ny sirila nandritra ny 3 andro sy 4 aly ireny a ka atao ahoany anaran'ny fotony sika ny mba avy nandevina fa komaty ary nanantena ny anonitra toromaso kanefa terimesy be tsy fandrenesana raha anabalina pokon'olona no nananana ny alina teto an-tanàna afa ihany ambato be vava fahindra matoa eny moko fa tanàna milamy sy madio ary mandro fa le manoko izany ery tsaroko ireny ranga mbola vitsivitsy ny trano tety tamin'ireny fa nandala fihavalina sy fifankatiavana tokoa mponina tamin'izany ankehitriny kosa dia arakaraky ny mahabetsaka ny trano sy roborobon'ny fandrosoana no voamaika mahapotika sy mampaloto ny tanàny sady mampandry aniranantso mimponina amin'ny asan-jolahy nefa ny fiangonana amin'io maniry ohatry ny anany ery dia ravatra ny fihavanana fa aleon'olona amin'izao fotoana veritsikala-kalam-pihavanana toy izay veritsikala-kalam-bola mba jereo anety afitsiky ry sirila amintsika tapitra afaka 3 andro izao ny toetrandro ny meny alantsika eto amin'ity trano ity fa azo ny tany eto dia inona ny ataontsika rangaha asa aloha raha tena hosahan'alantsika sirila kanefa efa nresaka tamin'ny dadatopoly ihany fa misy trano ny azontsika hifindrana ho ny ampitandrefana rehefa voatery tsy maintsy hiala eto sika eny aryko izay aloha fa andeha monjy ravitr'olona atsy any hevitra ilany atsy sao taraketo ka masoary ianao e za koa andeha hamohany anta fa hanondra-kanana any an-tsahakely any izay rehefa veoko aleo aloha foazina amin'izay iny fa efa ho atoandro eto ny andro raha hiandra ny sitrapony etoko ny raharaha miandro mbola betsaka ory ianta mba mifoaza amin'izay reto fifahatondrona iny andro e eve efa taitry indri fa tsy matoritsony ary inona mahabongo masondry ianta sady ohatry ny avy ny tomanana indry izany tsy salama ve indry ity e ianta tsy marary izany ary neny ka inona ary mampangano hoan'ny masondry vao marena tahaka io e ono a tsy marary izany ao afo fa maninona tsy izany fa maninona be voankazo neny potika ny fiainako be voka hoe K92.8 zazy tsiry lanitro fa iza mifankaty taminao sy na be vokanao zany valio a sirila ary neny maninona izy na be voka sirina eny oa andray lozinina re tirikaiky andreneniko fa inona ny antony tiavandriany lehilahy tsy matahotoidindra atsy a lazainy tampoko fa tsy kitikitika ny tany misy ny traontsika ho nisy raha manaiko vatiny tena toko sy ny ti azy fa nanampitamby afoana izy andriamanitro aiza foana ty président mbola tsy tonga atao amin'ny profoana hatramin'izao ny taratasin'olona melany sonina nefa ireto miandry azy ny ara-dalana izay nakaty fa mbola varindresaka ery amin'ny basin fanasan-damba indray izy aindry ihany zakabe rehefa mahazo resaka izay za moa nanodiako fa mba misy resaka kely tiako atao amindry akiry Viviane
misy resaka tianao atao amiko izakiny indray zany tsy izany oa fa efa hatrinela no nandinika andry ity nandinika ahoana moa zany fa tsy azoko no maitsaka ho no mila rano no mangididy mila piotra ary mandrery mila namana-kia ka mba fandriko re ny ananandreo namana eo amin'ny fiainako ry Viviane fa tia andry ahoana tsara Cyril tia eo ianao eno tsapako misy banga amin'ny fiainako ary toy ny olon-drehetra mila fitiavana ihany ka andrino ny atafian'ny fitiavany foko misaotranao aloha nilaza ny fitiavanao ahy ary tsy afeniko anao fa zako mba ahoana ry Viviane mba tiako ve ndry tsy izany no tiako ambara fa zako mba mila fitiavana amin'ny fiainako ka tsy manome tsinanao mitovy fity tamiko kosa everiko fa hoe ahoana aza tapahanao aloha miteniko fa nytiako ambara dia hoe izany filako fitiavana tahakanao izany indrindra no efa nanako ilay olo tiako ka tsy afaka nyty olo-kafaintsonao fa mialatsiny aminao zany ve fa izy zany olo tianao zany to mbola tsy hitako mihitsy hatramin'izay any izy ihany ka faiketo ambadisivavy izy aloha ary izay no tsy ahitanao azy fa any andro any volana mety mbola ho hitanao ihany tsy aleo ve tsika samy teraka ambady bevava ihany mifankatiry Viviane vonina naika vady andringa eo azy ahy ka na tsy teraka ambady bevava azy izy dia izo ny laniko fanahy sy ny laniko toetra ary Cyril nefa raha tsy nisy zany olo tiandry izany dia azondriny ekena ve ny fitiavako andry ny amin'izay indray aloha dia tsy haiko loatra satria tsoriko fa misy toetranao tsy dia azoko tsy mahendrika mambikana zavatra hafa matsy no itiavako olona fa nitoem-panahana ve tsy olana raha izay toetrako ny tsy azo ho azo indry ny tare ratsy matso ny tsy azo ovana fa mifana ratsy azo ovana ho ny fitenin-drazantsika efa mifamatika izany ankehitriny ry Cyril mora ho an'olona manova ny tarena amin'ny fanamboarana endrika fa ny toetra ny tsy haina manova olo-kafo izany fa tsy za kosa ry Viviane tiako indry ka vonina nova ny toetraka ao raha izay ny takin'ny fitiavantsika saingy indrisy fa tsy afaka ity olo-kafo intsonao ka mialatsiny ho ahy dia tsy akendry mihitsy izany ny fitiavako manao ahoana nareo atao amin'ny braoato salama tsara président fa nitaratasy miandry ny soninao ny betsaka tsy toy ny sanandro ka mbola be tarina tamiko indray ry zareo mpanasa lamba lalovako tery amin'ny bassin izay no natarakely ny fahatongavako io fa inona indray ny taraina ny zareo mpanasa lamba amin'ny taminao président tezitra mafy ry zareo fa mirongatra indray ho ny aladamby eto tanàna ary voatery manoloka anjon'olona very mila ho isan'andro ry zareo amin'izany aladamizandriny iny dia inona moa retsy fa samy manala lambany eo an-tokotaniny eo amin'ny vatolamy be mahazatra amin'ny mpanalamby efa tsy azo antoka ntsony za ary izao vao hiteny amin'ny ray indri hoe mba hanamboary fahanazan-damba eo an-tokotanitsika io fa efa tsy hita ntsony izy tiako io no mba fitadiavam-bolako ankoatra amin'ny fivarotana anany marina aloha izany aleo marina eo an-tokotany no manalambana eny fa za raza aloatra amin'izay mbola tsy nisy nangalatra ny lambany olona voasasan'ny eniko sady tsy maintsy manoro ny lambana ny akanjon'olona raha misy very fa ny tompon-damba tsy manana ny very ohatra efa atao andriany ny andro fa efa nanokanina ve aloha ndry efa ilana andro sakafo fa miandra azo masaka sisaka ary lasa nanatitra fanak'olona ihany ngany ray indry vao aingana ihany izy ny lasa nanatitra fanaka any fa tsy ho ela ho dia hiverina ka misy olona mandondony izany ry ata fa ndeha mba jereo kely hoe ndrasy tokoa way i Cyril ary neny i Cyril ampandroso za ihany re ty ran'olo ka mahazo mandroso atao aminareo ve sa ety atokotany ihany tsika no iresaka tsy maninona fa mandroso eny ary fa misaotra nampandroso ary noko fa salama tsara daholo nareo ato salama tokoa zay fa io ny seza baolina raha hipetraka ianao fa tsy mba misy seza mihaja atao aminay tsy olan'izany fa nakaiza moa doara vadinao ranoro mbola lasa nanatra fanak'olona any izy fa misy ilanao azy anga sa inona mba hatondianao aty aminay
famodianareo adinoana ve Faites plus. modianareo adala fa tapitra androany ange fiatrandro nomeko anareo elanareo eto amin'ny taniko e dia mampitandrina anareo fa raha tsy miala eto anio dia anio nareo dia mikaramako miaraka amin'ny vatany androdana ty tranonareo ty rapitso Andray Cyril dia sahanao ve ny anao an'izany aminay tahako tirikala kely ty fa za tompony ray ve ny angatakatiny eto mora kely ny resaka ry Cyril iverinao fa anaiky hiala eto moa zahay ary anaiky ny androdananao ny tranonay fa inona ny davinareo e polisy sasandary no amoaka ny enta-kelinareo ato tsy mivazivazy aminareo nge ahy dia nitady toky ka sendra vady tokoa zahay raha tonga eto izany polisy na zandary voalazanao izany mba hisambotra anao na bevoka ny zanako bevoka hoe ianta voalazanao ndre matoa ohatray iverinao fa tsy nitantareny anay moa ny fanadalana nataonao azy mody hoe tsy kitikitiky tranonay ity ianao raha manaiky hifankaty aminao sy ho vadinao ianta kanefa tetika nentinao ilalaovana azy fotsiny izany tsy marina kosa izany raha nga fa paiketin-janako amatorana fotsiny lehilahy fa tany na bevoka azy dia izany no amaharany eto azafady ry Cyril fa tsy nisy lehilahy niandraka tampoka koatra anao vo ray volana izao nikipoka ka mbola tsy hita kanefa azoko atao manam-pirofo fa enao na bevoka raha ilainy izany ka ahoana togina toy ny sosova tapitrano za tenao e aoko fantatrao fa tsy ataoko vita moro zaho anao fitoriny izay fa tsy ampy taona io zanako io ary vao fito amby 10 taona monjy io sady mbola mianatra eny amin'ny lycée kanefa nadalainao sy bevokanao izay sivy-poko tany lefitra eto tanàna oka re ranoro fa sady ho afa-baraka no higadra amin'izany fa andeha atao izay hifanarahantsika fifanarahana inony eo ianao avava toy ny gisala ho makatsy milaza fa analanay eto amin'ity tany ity oka mariny ry savorovoroky latona fa andeha re sika hifanaraka tsy sy an'izany aleo fa etoako manontolo ny fiterahandriry anta fitandray aman-dreniko raha izay fetoana ny fiterahako ry Cyril ary tsy zany raha tao ny tokony omenao aka lazao amiko ary izay tianareo 92.8 FM zahy za mora izy mianaka ho afa-baraka ange ho azahy vonina ny anatanteraka ny zela zay nareo tena mariny zao ary ahoana manaova renao taratasy ara-dalàna sy voamary foko tany fa andoary ty tany ity ka tsy analanay eto ianao lazao amin'izany taratasy izany koa fa zanakao ny ateraka antaka manome toky ianao fa hiantoka ny fahasalamany mandra-piterany ary amelona ny zaza izay aterany inona mola tsy voarohatry ny dakamborika izany ela sady ny tsy mpahavivianina ny fitiavan'ny lahy mafony lahy ny tany lahy hipetrahandro doara manginy fotsiny ty alana saindranoro manao taratasy antoka ny fahasalamana sy fiterahany anta ary ny famelomana ny zaza aterany ela ty koa nge dia efa manonao foana mihitsy ry Cyril atao ahoana raha zaka fa mba voandranoro aho tamin'iny rehefa tsy niterenana mbady any anta fotsiny dia efa zava-dehibe zay ary raha izay olona ray taka ny vivianina veny tsy tia dia ataoko akahy fa hitotokoa mba atavy dia mba ahoana odoara rehefa namaky le taratasy nasaindran'orona taony larika tsy dia be resaka firy aloha izy fa namaky tsara ny taratasy nataoko fotsiny dia niteny doara hoe mazafy ty saingy aleo amafisany amin'ny notera mihitsy fa reny ny mpanamarina fifanekeneken'ny fitsarana ay koa afaka manamarina fifanekena toy izany ny notera za koa aza angamba nanapo ary tena fety sy maranitra ary zareo ary voafatotra tanteraka ela zaniko tsy olana amiko raha izay amelona zaza ray ry zagabe fa avadika aloha ny tafy avadika ny tary ahoana ny hevitrao momba nyity fangatahana tany anondrenana fiangonana eto an-tanàna ity voamaly mihitsy matsy mipasteran'la fiangonana no nanontany ary raha afaka manome an'la tantsika maninona mora mivarotra tany aminy sika rehefa vonina ny vidy izy tsy piry tondra foko tany tahaka izao ny tsika rolahy marina tokoa izany fa raha izay karamaboky tany anga misy dikaninona fa ny afiara ataontsika ihany izao no tena azoantsika vola ka izay manko sady mbola misy tamin'ny malaladalaka efa nijireka ihany tany amin'ny domaine ka azontsika hifanarahana amin'la fiangonana vaovao ny fividianana azy ay kosa eno a dia tany aiza no hitany lafa mety amidy amin'ilay pastera letsy aiza moa fa tsy ho tamin'ny mahalalaka manoloana ny trandro vivian'io presida
ngeny tokoa letsy kanefa naiky ny anorenana fiangonana eo ve le tsy vivianina voalohany aloha dia fiarantsika roa lahy ihany zao fa tsy misy idirany ary faharoa na manaiky izy na tsy manaiky dia tsy andry zareo akory io tany malalaka io fa izy fotsiny tia metraka amin'ny fiarana io dia ahoana ary ny fomba hamarotantsika an'io tany io ka aza matahotra ianao fa manampy antsika ny zoko miasa ho amin'ny fananantany fa tsy maintsy mba homena ny anjarany kosa izy rehefa azontsika ny vola vidin'ny tany raha izay zany indray lesy tsy misy olana fa vatonahitantsoa aza le tsosoramenaka eny ary aleo tonga dia ho karakaraiko ny taratasy momba an'io tany io fa zanak'omby tsy ampianarin-dombany amin'izany ny aty tsy maintsy asaina mitady toeraka fametrahan'ny fiarana izany vivianina fa efa norenana fiangonana ny tokotany manoloana ny tranony izany mihitsy moko kanefa tsy mety raha atao amin'ny borao izy no tenentsika so mitabataba manondrana eo ka ho fantatry ny mpiasato ny aferantsika rolahy matyko ianao fa za ihany ny resaka aminy razaka ary any an-trano ny tenenako azy eny ariko zao ny taratasy rehetra momba nyty tamin'ny malalaka manoloana ny trandro vivianiny ity aleo amin'izay ilazany izy tsy hametraka amin'ny fiarana eo tsony manomboka an'io mino aloha fa tamokamony izao ary mety tsy anaiky izy kanefa ho afaka anao inona eo tsony ianao raha vivianina reny mba nitory fity taminao saingy ny avonana ohatr'ireny inony ery mbola tsapako falatsapity aminy anefa hatramin'izao tsy haiko fa mitombo andro manala fitsiriritako azy to arakaraka ny nandavany fitiavako ny vomaika mampitombo ny faniriko ifankaty aminy mino koa rangaha fa tsy manana olo tiany izany izy fa mba mamolaka fotsiny tena za mihitsy na onza ny olo tiany izany mbola tsy hitako hatramin'izay raha tena misy marina fomba ny vehivavy koa angely be famolaka amboloha fa manaiky any ny efa rany tsy hamelaka ianao vivianina raha tsy azy koa mbola ho babika ianao fa mifatrapanday ihany manaiky marina mihitsy izany ka efa manoloana ny varavarany trano ny azao ary inoko fa mbola vao hiomana ihasy izy amin'izao amin'ny fito raha sasany maraina izao metsika amin'izay ala raha Cyril fa mandeha ny fotoana tonga dia mandondona avy hatrany aloha iza koa ary izany mandondombaravahana vao marainao izany nefa za ty mbola eto ampisoloana akanjo mihitsy iza zao azafady za ihany tiry vivianina fa mba voay fa misy inona ary Cyril mba andraso vetivety aloha fa mbola misolo akanjo aka eny ary fa miandriandria mbola misolo akanjo mikala aleo hoe hotsikolovina kely eto amin'ity lavaka lakile ty izany fisoloany akanjo izany aniromanitra toy ny alika miambozy koditra fotsiny eto ve somary lehibe ihany ty lavaka ty izany ary io tokoa fa misolo akanjo ny lary Cyril aizany atsaranyty vata amin'ny mariny aleo mihitsy rangaha alaiko sary amin'ny telefoniko fa tsy aritro aiza moa ny telefoninako teo aty eto ary andraso amin'izay hoe tena mety zao fa aleo akako azy tsara vatana mafatifaty sy mampiteamiana tahaka an'izao ve rangaha dia tsy ho azoko misaotra ihany tsy nampandroso avy hatrany akiry vivianina malalaka 92 FM raha atao mbadiky mivaravarana ato ny sarindry tsy misy akanjo ampizay ka sady efa vita ny fisoloany akanjo ny tamin'ny mamovaravarana iny izy fa aleo mailo amin'izay miala tsinona mpiandry kely rery Cyril manahoana ianao aloha tsy maninona fa salama tsara akiry vivianina ao mandrosoa dia mahazo seza fa inona ny vaovao noentinao ny tonga maraina aty an-trano tsy aloha ve ny andro tany amin'ny propotany ka risy antomomaika dia tsy maintsy nakaty an-trandry mihitsy fa mandeha ny fotoanako fa antomomaika inona izany tsano fa adinina isy-presidany laza tamin'ny rihatray fa misy fiangonana vaovao iorina eto amin'ny tokotamin'ny malalaka manoloana ny tranonareo eto hisy fiangonana vaovao iorina hoe eto an-tokotaninay zany indrindra tamin'ny mpanjakana mantsy tokotany io ary nanovany zareo fangatana dia lasany ka nio nanomboka amin'ny vedina fototra ataony zareo zany ve
ary tsy mba nandalo teo ambany masoko izany fangatandry zareo an'io tokotany io zany a ny fomba sekretera pokotany ihany. raha mba fantatrao mantsy ry Viviane fa firanay zakabe koa ve dia ampahalalana anao tsy misy io dia ahoana zany ry Cyril dia anorenana fiangonana vaovao zany tokoa ve io tokotanina io? atao ahoana fa efa manana taratasy ara-dalàna zareo ary vao omaly hariva ilay pasteuraly fiangonana no nanafatra amin'ny président fa hanomboka an'io ny fanorenana ka oka tsy zavatra nelingelina intsony eo. Andray dia izandray zany no anasiako ny fiarako? Dia tsy haiko aloha fa izay no izy i président mihitsy izao no naniraka mba hanisahandry ny fiarandriana hitadiavandry toeran-kafa sinazy manomboka izao ho avy eo mantsy hoy ny mpitatitra vatsy fasika ary brika norenana amin'ilay fiangonana. Afaka ninona moa fa dia voatery hitady toeran-kafa indray zaniko. Apetrao amiko aky ny fiarandria fa sady mifefy tsara ny tokontanyko misy alika miambina. Marina ve? Inona no andengako amin'ndry amin'izany Viviane fa fitiavako andry zany aza dimy fa tena tiako angeo andry oka ihany fa hitady toeran-kafa asiako ny fiarako ary Cyril ary ny fitiavana torianao amiko dia tazono anao samirery ihany fa manonofy atoandro ianao raha izao no antenainao ifankatia aminao. Zany mba valy teninao anenenanao ny fiavina vonanao toy izao fa mandrasa kely fa ninona hono ty Cyril reo olona no manao farateny tahaka izany tsy raharahanao zany rangaha fa izay toerana asianao amin'ny fiaranao eritreretina fa iny ihany lasa. Zany ve ny demokrasia nosoratany Axel nolalaoviny ny antsarandrena Risoa volana balika Lali niatraka tamin'ny toko bienvenue Daniel Axel nandray feo Roberto nandrindra ara teknika Sarbit Stella mpanatontosi Axel